Nialaka misy teo tany amin'ny faritra Sava ny kandida Ajo Andriananarivelo. Tao Antalaha manakarena vokatra fanondrana sarotiny amin'ny harem-pirenena ny kandida laharana fahaenina. Asa inona ny nataitra mitondra tampoka teo andao amidy aingana mibolabola. Sava matahotra notsiotsony diaka faraparana tsy afintsika ekeny zany. Ny senatera Bettina Bruno kosa no nanentana ny poniny Voemara hifidy ny kandida Ajo Andriananarivelo misy ny resy lahatra vetrany. Ajo Andrianarivelo tsy matahotra adversaire satria mahafoko valera. Tany Rivomamy kosa ny zoma faha-4 volana Oktobra naneho ny fahavononany tanteraka hiatrika amin'ny fifidianana ny kandida Ajo Andriananarivelo. Betsaka ny mampirisika olona zay rangaty tsy raha tsy tare mangatabadiky ny anaran'ray no eto mangataka tsy ekeny zany rehefa manao dia manao. Ny ben'ny tanàna Paimanga ao Rivomamy no nandray ny kandida Ajo Andriananarivelo mivady tao Rivomamy nampatsiahy fa nandritry ny fotoana maro tokoa no nahaben'ny tanàna ambanivohitra ny kandida Ajo Andriananarivelo ary efa niporofony fa tsy voatery ho ben'ny tanàna andrenivohitra vao afaka mpandroso firenena. Ny tolakandro zoma dia niona tamponina Ambilobe ny kandida Ajo Andriananarivelo. Namary ny etaeta amin'ny vahoaka Ambilobe izy momba ny olona orinasa Sirama ka nambarany fa manam-pahaizana momba ny toe-karena ary efa minisitra ny talen'ny fampelezan-keviny ka tsy maintsy ho hita ny vahaolana amin'izany. Tsy mila remplaçant ary tsy mila sary-bakolo mivoaka malagasy fa mila olona mijoro ohatra tsika menakavy anavitra firenena. Ny sabotsy maraina tao Moramanga, tanàna ny tolom-panafahana ho amin'ny fahaleovantena. Tanàna manamarika ny fitiavan-tanindrazana no notsidihan'ny kandida Ajo Andriananarivelo. Tsy mahantra fanapahatraina no ny fitiavan-tena ny mpitondra ny malagasy ho izy. No tsy mitiny olona ny firenena ity mety teraka tamin'izany ny olona sasany dia tena efa nahantra foana ny gasy hatramin'izay. Tsy nahandry zany diary fa nampahatrana. Tandremo ny kandida Andriananarivelo dinio tsara hoe iza no eo ambadiky ny kandida sasany. Ka dia miantso antsika koa mba handika tsara, mba hanadiady tsara, iza marina moa ny ao aorianan'ireo olon'ireo raha le mijery any stade reny. Le mandoby no mody makeo aloha eo fa tsy mandoby migrobaka rehetrarehetra misisika ao aoriana ao. Ka firenentsika tsy maintsika mpamanao migrobaka. Tonga maro tao mahitsy ireo ben'ny tanàna mpanohana ny kandida Ajo Andriananarivelo. Tsy mba niafakafina fa nijoro tamin'ny heviny na betsaka raha ny fanenjehana sy ny teritery nahazo azy ireo. Aoka sika tsy hanaiko zarazaraina no ny hevitra sy ny fiaviana hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo. Efa maleo tena ny malagasy tsy mila kolon gasy tsony manomboka izao fa zanaka malagasy dia afaka hitondra ary afaka mitatana ny firenena ity. Nangataka fahefana tamin'ny mponiny maro vatana ny kandida Ajo Andriananarivelo. Mba mangataka koa si Ajo mba any amin'ilay fahefanany aminareo ary tsay mivato fahaenina any Ajo fa 20 volana Oktobra ho avy ao.